Rehefa malala amin'ny fofy no hafalena indray no anoizatsika ity dinidinika momba ny tokantrano, ny fanabeazana ho an'ny tokantrano ity. Ary dia faly manonona ety am-piandohana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Mba ho tokantrano anjakany ny fiadanan'ny tompo anie, ary ho tokantrano andova ny fanjakan'Andriamanitra ny tokantranonao, eny ny tokantrano misy antsika tsirairay avy. Hitantsika androany indray zany ny lohahevitra momba ny hoe ny tombam-bidiny ny atao hoe vady eo anivon'ny fiarahamonina. Zava-dehibe izy io satria Andriamanitra mihitsy no nanorina azy, ary mahasarotiny an'Andriamanitra izany sehatra antsoina hoe fanambadiana izany sy ny tombam-bidiny antsoina hoe vady. Raha ny teny Andriamanitra araka ny hitantsika tamin'ny lasa hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy, dia ny vady no nasiany resaka voalohany indrindra fa tsy ny zanaka na ny mpifanolo-bodirindrina na ny toy izany, fa ny vady no nasiany tombam-bidy voalohany indrindra ka dia sarobidy aminy. Nampianatra ny olona ary Andriamanitra ao amin'ny Genesisy toko 2 ka ny 1:20 hatramin'ny 1:7. 1:20 hatramin'ny 1:7 tamin'ny lesona momba ny fanambadiana eo amin'ny sehitry ny famoronana. Dia rehefa avy eo moa ho jerentsika indray ny lesona momba ny fanambadiana eo amin'ny sehitry ny planin'ny fanavotana. Toy izao no fivakiny Genesisy toko 2 1:20 ka hatramin'ny 3:20. Ary Jehovahandriamanitra nasondria tory andralehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taola tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taola tehezana izay nalainy Jehovahandriamanitra tamin-dralehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dralehilahy. Ary hoy ralehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Misy heviny lalina izao toe-javatra izao ry havana, satria tsy namboatra vehivavy avy amin'ny volavolan-tany hafa Andriamanitra, fa dia avy amin'ilay efa misy ihany, dia Adama no nangalany taola tehezana, tsy tany an-doha ho itsahana na tany an-tongotra, fa nalainy tao amin'ny taola tehezana akaiky ny fo mba ho tiavina. Eo zany tsika dia efa manomboka mahafantatra fa tena manatomba-bidy ambony tokoa ity resaka vady ity, indrindra fa ny vady vehivavy, olona natao ho akaiky ny fo, natao ho tiavina akaiky indrindra amin'ny fiarahamonina rehetra ny vady. Ary araka ny fanambarany ny soratra masina aza moa any amin'ny andininy hafa, raha nanoratra ho any amin'ny Hebreo ny tenin'ny soratra masina, dia izy aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Azontsika jerena izany any amin'ny Hebreo toko 13 ka ny 14 any. Hebreo 13:14 hoe aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Tombam-bidy ambony tokoa izany ny heveran'Andriamanitra azy ity. Ary nampalahelo moa fa noho ny fahotana dia lasa ohatran'ny voatohitohina izay ilay haja mamboninahitra izany antsoina hoe vady izany. Ka dia izay no nahatonga an'Andriamanitra nanome oham-pitenenana hoentina manorina tokantrano raha nampianatra ny fitiavany ny olombelona mpanota izy. Any amin'ny Jeremia toko 1:30 tokoa, ary ny 9:7 dia ambarany ny soratra masina izao teny izao. Jeremia 1:30 9:7 hoe tany lavitrano no nisehony Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao, ary izany nampaharetako famindram-po taminao. Tena lehibe tamin'Andriamanitra tokoa ny vahoakany, ka dia teny fanao amin'olona alaina ho vady no nampiasain'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary mbola narahany hoe nampaharitana famindram-poa izany. Noho izany ary dia aoka ho tsapantsika lehilahy, fa rehefa haka vady isika
dia ny olona izay natao membo nahitra ambony noho ny hafa rehetra ho ajaina noho ny hafa rehetra no ilay alaitsika, satria izay no nomanin'Andriamanitra ho antsika. Dia rehefa natolotr'Andriamanitra any Adama indray ary ilay vehivavy, dia fomba nanao ahoana no nandraisany Adama azy ao amin'ny Genesis 2 ka ny 2:20, dia izao no teny voalaza amintsika amin'izany teny izany 3:20 azafady, hoy izy hoe 3:20, ary hoy raha lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako, nofo avy amin'ny nofoko ity, dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ilay fomba fitenenana amin'ny teny hebreo hoe taolako, nofoko, dia tsy eo ihany no ahitantsika azy, fa rehefa niaona ohatra i Jakoba sy Labana, dia nambarany Labana izao teny izao tamin'ny zanakanabaviny hoe taolako, nofoko ianao. Fomba fitenin zareo zany hoentina ilazana fa havana akaiky sady havantiana ilay olona. Ary ho antsika malagasy, ny tena tombam-bidiny ny vady dia misy fomba fitenenana azy, fiantsoana azy toy ny hoe sombiny ny haiko, ny malalako, ny havako, ny tiako. Izany no tokony ilazana azy, satria izy no ambony indrindra amin'ny olona rehetra manodidina anao, na ny ray aman-dreny, na ny zanaka, na ny ray tapo, na ny havana, niza dia tsy hoe akory ho atao tsinotsinona ireny, fa na izany aza dia tsy azo atao ambony noho ny vady, tsy natao tiavana mihoatra noho ny fitiavana ny vady izy ireny, satria efa vady araka ny dinika tamin'ny lasa, matahotra an'Andriamanitra no vady atolotr'Andriamanitra anao. Dia mbola mampiahatra antsika indray Andriamanitra ny amin'ity tombam-bidiny fanambadiana ity, raha naneo ny fitiavana mba hampamirampo ny Israely izy ao amin'ny Hosea 2 ka ny 1:20 sy ny 2:20, dia toy izao no fomba ilazany ny soratra masina ny fanehom-pitiavana ny vady ao amin'ny 2 amin'ny Hosea 1:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary ho fofoiko ho vadiko mandrakizay ianao. Le hoe ho fofoiko dia na ino kiandra na ino kidona dia vadiko ianao, tadiaviko daholo ny fomba rehetra tonga anao vady, satria ny teny hoe ho fofoiko dia avy amin'ny teny hoe fofo, izay midika fa tsy misy mahasaka anahy, tsy hanatanteraka an'izay kasaiko. Ka dia ho fofoiko ho vadiko mandrakizay, fofoiko ho vadiko amin'ny rariny, hitsiny, fitiavana, indrafo, eny amin'ny fahamarinana ianao. Mahafinaritra izay fanambarana ilazana ny tombam-bidiny ny vady izay. Ary raha somary ho raisitsika akaiky kokoa ireo tenin'ireo, dia satria olona ambony tokoa ny vady, dia ho mandrakizay no anehoana fitiavana azy, anajana azy, ary iarahana miasa aminy. Dia amin'ny rariny ozy izy, fantatrao ny zavatra tiany vadinao, ka aza manao zavatra tsy tiany satria tsy rariny izany. Mahafinaritra io fanambarana io, izay ilay antsoina hoe rariny, tsy manao zavatra tsy ankasitrahan'ilay vady andefimandrinao ianao. Rehefa mampalahelo azy fantatrao tsara, fantatry ny olona tsara mihitsy hoe inona moa no tena mampalahelo an'ilay vadiny, ny tsy fahatokinany aminy dia tsy tiany vady mako izany. Aza tao aminy fa tsy rariny izany, aza tambatambatra amin'ny olona hafa izy fa tsy tiany izany, tsy mendrika azy izany. Amin'ny hitsiny aoka hivantana ny fampiresahana, fa aza manao teny akolakolaka amin'ny vady fa tsy tiany izany. Ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo, ny fitiavana dia tsy maintsy kolokoloina mandrakariva, mba mifampijery amin'ny fitiavana, ilay fijery maharesy lahatra, ny fankahitana iny no aoka hotohizana mandrakariva. Ny tenim-pitiavana, aza manao teny mandratra zany, fa tsy mety atao amin'ny vady izany. Ary na mety misy aza fa adsoina atao, satria hoe amin'ny indrafo dia misy toromarika omeny ery amin'ny 2:20 ery. Hosea 2 2:20, toy izao no fivakin'izany teny izany: ary indro zaho dia hitaona azy, hitondra azy ho any anefitra, ary anao teny malefaka afinaritra azy.
Mazava loatra ny tiany teny zany ho tenenina fa tsy azo alaina baraka iry anaty vahoaka iry ny vady raha tahany mety misy zavatra tsy mety sendra mba nataony satria olombelona mpanota daholo isika eto amboniny ty tany ity. Fa aoka any amin'ny toerana mangina, mety any amin'ny efitrano fandrinina reo mivady no ifampiresahana manokana ary ny teny atao ny fomba hoentina miteny dia hoe manao teny malefaka mahafinaritra azy. Na dia mety nahasosotra anao aza le zavatra mety nataony na zavatra tsy noeritreretiny kanefa tsy tianao dia aoka mba hampaleme-panahy sy hampitiavana no hitenenana aminy hoe mba ataovy ohatran'izao rehefa mba tsy tiako kosa le ohatran'izao sy ny sisa. Rehefa mba miteny ohatran'izay ny vady dia mba raisina hampaleme-panahy sy hampitiavana ilay izy satria ny tombam-bidiny ho vady io na ny vavy na ny lahy dia ambony tokoa. Ary hoy ny teny hoe amin'ny fahamarinana ihany koa no hitiavako anao satria nahoana no amin'ny fahamarinana raha vao miala amin'ny fitsipiky ny soratra masina tsika dia mazava loatra fa hibrioka ho any amin'ny tsy fitiavana ny fiainantsika amin'izay fotoana izay ao anatin'ny tokantrano ao. Rehefa mba hoy Andriamanitra mahatsiarovany andro sabata na masina azy dia mba miara mivavaka rehefa tonga ny sabata. Rehefa mba hoy Andriamanitra hoe maraina hariva mitatao vonana no hiantsonanao dia mba aoka izy fiarahana mivavaka ataon'ny mpianakavy. Fa mahafinaritra izany zavatra izany. Ary eto am-pamaranana ny zavatra lehibe indrindra tiana mpahafantarana antsika dia ny hoe tandremo fa tsy tian'Andriamanitra ny misaobady raha tsy hoe dia efa tena miala tokoa amin'ny fenitra napetrak'Andriamanitra ny anankiray amin'ny vady. Hoy ny teny voalaza ao amin'ny Malakia 2 ary ny 7:12, 3:12 Malakia 2, 7:12 hatramin'ny 9:10 dia mivaky toy izao hoe: faharoa izany dia izao koa no ataonareo: sarona nareo ranomaso sy fitomaniana, fisetona ny altarako Jehova, ka tsy mba jereny intsony ny fanatitra ary tsy handray fankasitrahana avy amin'ny tananareo izy. Na dia mivavaka ary izany ireo olona ka ranomaso no mijohy dia tsy tian'Andriamanitra izany. Nefa hoy ianareo nahoana? Satria Jehova ny vavolombelona ny aminao sy ny vady ny fahatanoranao izay nofitahanao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao aza izy. Moa tsy misy nanao an'izany fa nefa mbola nanam-panahy ihany. Fa inona ndrefa no nitadiavin'ilay anankiray taranaka araka an'Andriamanitra. Koa dia tandremo ny fanahinareo hoy ny teny, ary aoka tsy hisy hamitaka ny vadiny ny fahatanorany fa halako ny fisahorambady ho Jehova Andriamanitry ny Israely. Tsy tian'Andriamanitra ary ny voatohitohina, ny fifandraisana mamy misy eo amin'ny mpivady izay naorina hatrany am-boalohany, ary aoka mba ho ajoro hatrany izay atao hoe fifandraisana mamy, fifankatiavana, mombana famindrampo izay eo amin'ny fiainana. Ary averina indray ilay tombam-bidy manokana voalaza tany amin'ny Efesianina 5:5, 5:20, izay mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa hoe tiavany vadinareo tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka na ny lorany ny tenany hamonjy azy. Sarobidy amin'i Jesosy ny tena kosianao ry hava-malala, ary nanolotra ny tenany hamonjy anao izy. Dia oka ohatran'izay koa ny faneho-pitiavana ataontsika ny vady izay handefa mandrotsika dia mba fitiavana mitondra azy makany amin'ny famonjena fa tsy sanatria hitondra ranomaso sy alahelo ho azy eo amin'ny fiainany ny fifampitondrana hifanaovantsika aminy. Koa dia mirary koa raha mirary ny tokantranonao mba ho tokantrano nizakany fiadanan'i Kristy, ka ny lehilahy hanan'ilay fitiavana manolo tena. Ny vehivavy ihany koa tsy latsa-danja izany, manolo tena mba ho famonjena ny vadiny. Ary rehefa mba hita ny zanaka izay fifankatiavana mamy misy eo amin'ny mpivady izay dia inona fa hitondra vokatsoa lehibe eo amin'ny ankonana iray manontolo sy ny fiarahamonina izany. Ndao hivavaka isika. Saotra sy dera ry aza sy voninahitra no tolotrainao Andriamanitra ray, fa dia nomenao anay tokoa ny anatra sy ny taridalana mampahafantatra anay ny tombam-bidiny izany antsoina hoe vady. Tolotra sarobidy tokoa avy aminao izany, koa ampio izay omeo saina endry, aoka ho feno ny fanahinao na lehilahy na vehivavy hiditra amin'izany tokantrano izany mba hahay manaja sy manome voninahitra anao ka ho tia ny vady. Ary indrindraindrindra aneo famindrampo ihany koa eo anatreny izay mety lesoka sy banga
ka dia mba hiaro anay amin'izay mety ho fahatafitohinana fa hampianatra anay kosa anana fanetretena hifampitondrana amin'ny mpifaliana ao anatin'ny tokantrano. Dia mangataka anao amindra fo amela heloka ny tokantrano tsirairay izay mety nandalovana toe-javatra nampalahelo. Fa amin'izao manaraka izao kosa dia aoka mba ho firaisana mamy dingana vaovao no hiaina ny tsirairay avy. Koa dia misaotra Tompo satria mino sy matoky izahay fa hirotsaka tokoa ny fitahina sy ny fanambinanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.